fiaonambe ny sampana tanora kristianina FCKM ny farana omaly ny tao Tomasina. Gouvernemanta États-Unis mbola mila ezaka lehibe ny fanatsarana ny tsy fanjaritsakafo eto Madagasikara. Raharaha ikongo 70 namony ainy 70 naratra mafy. Top klasy top vavy afalta fahoana amin'ondray ny tenako amin'izao takariva ny alatsinainy afasivy amby 20 ny volana Aogositra taona 2020 sy 2020 izao miarabanao tonga soindray ato anatin'ny fotoana ny fampalalambavao manasanao mpanajana sy ampitiavana ary ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Nanao fanambarana nanameloka tanteraka ny famonoana olona niseho atany kongo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mivaky toy izao moa izay fanambarana nataony izay. Manameloka tanteraka izao famonoan'olona izao ny tenako. Ninina zavatra mitranga dia anjara ny fanjakana no miaro ny vahoaka sy ny fananany. Mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ireo izay namony ainy ary fasitranana feno ho an'ireo izay naratra. Maka herin'ny vahoaka ao Ikongo. Araka izany dia tranga mpiaramonina Natsaravina no niseho atao amin'ny distrika ny Kongo androany satria dia nisy ny fifandonana teo amin'ny zandary atao an-toerana sy ireo mponina tany an-toerana. Ampolo maro ireo namony ainy ary tsy mitsahatra mivoatra izany antotanisa izany sy hatramin'ny hariva teo. Avitra Solonaibe sy Mateo Prince no mitondra ny Antsipriana izay avavao izay. Raha ny fampitam-baovao tamin'ny enora hariva teo dia tafiakatra 70 ireo namony ainy ary 70 ireo naratra tamin'ny tifitra nataon'ny zandary ireo mponina tao an-toerana. Nitondra ny fanazavany avy eo anivon'ny zandarmarie-pirenena fa fitakiana nataon'ireo vahoaka tao Ikongo ny anaovana fitsaram-bahoaka ireo jolahy miisa 4 voasambotra no anton'ny fifandonana. Efa nisy ihany ny fametrahana ny faritra mena saingy tsy voatany ireo mponina no amafisiny fa nisy tamin'izy ireo no nitondra antsilava sy kibay. Nisy ny fifampiresahana ary nitota amin'ny fandefasana bomba mandatsa ranomasy izany izay vao nisy ny tifitra natao fa tsy nahasakana ireo mponina hatrany. Niroso tamin'ny fiarovana ny toby sy ny tena niaraka izany ireo zandary ka nampiasa ny tifitra nentina hatrany hanaparitahana ny mponina ho hatrany ny fanazavana netiny. Nangina ny toedra rano mitatao vovonana teo raha ny fampitam-baovao. Aingana dia aingana nefa ny fivoaran'ny raharaha avy any an-toerana. Efa raisina tany eny anivon'ny hopitaly be avokoa ireo maratra amin'izao fotoana izao raha ny fampitam-baovao voaray hatrany. Tsara ny mampafantatra fa jolapaka keriny ary namonina afaty ireny mpianakaviana iray ireto voasambotra ireto ka antony nahatonga ny vahoaka nangataka azy ireo ho atao fitsaram-bahoaka. Ny trangan-javatra tahaka izao dia mampametra-panontaniana ny olom-pirenena hoe natao hiaro ny vahoaka tokoa ve ny mpitandro ny filaminana. Eo amin'ny vavaon'ny finoana kosa indray dia ny farana omaly ny fiaonambe ho an'ny tanora kristianina eo anivon'ny fiangonana FCKM. Nisy ny filarambe namakivaky ny tanàna izay natao ny maraina mialohan'ny fanombohana ny fotoam-pivavahana. Isan'andrika izany moa ny filoha Marc Ravalomanana Zirmainy Menjanahary sy Toky Ramala. Filarambe namakivaky ny tanàna ny Tomasina no nataon'ireo tanora STK tonga teto Tomasina nanamariana ny famaranana ny fiaonambe izay nataon'izy ireo. Nitarika izany ny mpitandrana avy amin'ny profoibe FCKM izay notarian'ny sekretera jeneraly ny fiangonana niaraka tamin'ny filoha-lefitry ny FCKM teo aloha ny filoha Marc Ravalomanana. Taorin'ny filaharambe dia nirosona ny fampom-pivavahana. Tenin'Andriamanitra nitina nanomezana lesona ho an'ireo tanora nandritra izany. Ny famelabelarana ny teny faneva dia ny hoe tanora mafiorina mitondra fiovana ka teboka telo no nitsoahana tao anatin'izany. Mafiorina amin'ny finoana mitondra fiovana dia izao voalohany dia izao miaino ny tenin'Andriamanitra. Faharoa mianatra amin'ny fahendren'Andriamanitra. Ary ny fahatelo mijoro amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Zavatra telo ary meny Jesosy anao. Tadidinao ve ny STK mafiorina amin'ny finoana izay mitondra fanovana inona ny voalohany miaino ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina.
Comme ça nazofina ndrezany tempo zaka mampito azy ho ana mila manatsaina izy izay nanolona ny trano teo Ambohibatolampy ary latsaka nanolona kanisirika be sady mifofofo ny rivotra kanamety zany trano nefa tsy nijery izy satria efa naorona teo ambony Batolampy. Inona ndray faharoa mianatra amin'ny fahendren'Andriamanitra. Hoy soratra masina fa ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha ary ty fihavanana mandefitra mora lahatra be famindram-posy be vokatsoa tsy mianana me tsara velatsia fa ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho azy mampandroso ny fihavanana ary ny farany dia mijoro amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Hoy soratra masina ho Jesosy izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ndritra ny fandraisam-pitenena ny filoha Marc Ravalomanana tao anatin'ny fijoroana vavolombelona kosa no nany tanàn'ny tanora kristianina tena ijoro amin'ny finoana sy ny fahamarinana. Mbola tsara tena faly aho faly mihitsy aina anatrika ny fivolimbenareo STK sapina tanora kristianina teto. Hita koa ny herinareo ny dinamisy mananareo ka ny teniko foy araka lena fana teo fisaorana aloha fisakan'Andriamanitra lehibe sika fa tanteraka somatsara ty fionambenareo ty. Faharoa bakasitraka fankasitrahana ho an'ny kiarakara sy ny andretatia indrindra fa ianareo SP31 hitako faly mihitsy reo le SP31 zay koa SP12 SP12 zay maro anisan'indrindra teo an'ny SP sasany mbola azo nareo fa da mbatahona mino fotsiny any mbola azo nareo dia zao zavatra hitako ampotoeranao hoe tena hitako mihitsy fa mampietsiketsika anareo ty fifaninanana ity ty fionany ity dia hoe veritsika izay mahasoa azy ataotsika izay mahasoa azy satria tena mahafaly any mahita hoe mitsangana amin'izao herinao zao totosay ireo adidy miandry anao ry tanora masovony Kristy ny finoana no hitafio kasai ry STK ho an'ny Kristy anareo ty fa tsaina tena izay mihitsy izy sai zany ao manao zavatra dia mijoro amin'ny fahamarinana le toroteny teo a samy mahentsara tsika hoe miainoa mianara dia mijoro manomboka zao zany any STK rehetra vo miala eto dia tondra fanovana amin'ny fiainana mahay maka tsara mahay mandohalika mahay miandrandro fa tsy efa mangataka ihany vo miandrana fa mahazovaliny tsy mila mietsika tsara nareo nandritra zay ndoandro hoe isaoran'Andriamanitra fa dia tsara ny andro samy ten'Andriamanitra. Amin'ny taona 424 no anatanterana ny fionambe ho an'ny STK na ny sampana tanora kristiana FJK manaraka ka ao Antananarivo indray no anatanterahana izany raha ny fanazavana. Ny sabotsy alina moa dia nisy ny fifaninanana hira sy dimendrika ho an'ny tanora kristianina nandritra iny fionambe ny STK tao Tomasina iny manana ny talenta ny tanora saingy tsy ampy ny fanohanana azy irmay nomenjanary sy toky ramarlahatra. Isan'ny nampiavaka ny fionambe izay nataon'ireo tanora kristianina FJKM tamin'ity ny fifaninanana isaky ny synodam partany. Ny sabotsy alina no nanatanterahana ny fifaninanana ka tao ny fifaninanana solfa sy ny di moderne fa ny tena nampiavaka azy dia ny hira sy ny diva kodrazana. Ny alahady maraina no nanatanterana ny fizarana ny loka ho an'ireo izay nivoaka ompandresy teo amin'ny sehatra maro eny fa na hatramin'ny fanatanjahantena. Tena nafinaritra ay ity fotoana ity satria mampiseho endrika mampiavaka ny tanora kristianina hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Mila toan'izy ireo ary ezana ny anatsarana izany hatrany hoy ny fanazavany. Dia tena nahafapo tokoa ary mankahery sy mampirisika ny tanora rehetra tsy ny an'ny FJKM ihany fa ny rehetra mihitsy
satria ny tanora manana ny heriny, manana ny tanjany ary ty hijery izy dia ifanakalo hevitra izy, tena faly fa tena nafinahitra mihitsy ny tata ty. Marina vao ny lalana hoe ratsy, mila mitandrina fotsiny vao miverina. Isan'ny batana amboara teo amin'ny fifaninanana baolina kitra ny SP12 ireto farany izay tsy nanaiky hatramin'ny farany raha tsy nakasary niaraka tamin'ny Filomary Karavalomanana izay ray aman-dreny isan'ny mpanohana azy ireto amin'izao fahazahoana ny vokatra izao. Toy ny tany amin'ireo toerana maro anaovan'ny Filomary Karavalomanana fitsidihana dia ny fanotofana ihany koa ny niara-nakasary taminy nandritra ny fandalovany tany Toamasina ny herinandro lasa teo. Profy izao hafa mbola mambahoaka tokoa ity filoham-pirenena teo aloha ity. Andeha hoarantsika atao anatin'ity sary tsy akiteniteny ity ary ny mikasika izay. Nahatsika Kristiana Fijikaema mba hanao vaksiny Covid fa arahalaky ny resaka soavola valoatra satria ny resaka lava ao ny mahatety mariteotrotra. Volana raha ohatra ndray mbola tsy nanao vaksiny mihitsy dia tanatsika hanao an'izay vaksiny zay. Mbola tsara tsika jiaby. Izy riavana eo roa volana nandeha teny an-dalana sotra ny amin'ny fanomezana mahakasitaka ny amin'ny fanohanana riavana ohatra iny tompo hoe zay manome amin'ny fifalena sitaka ny manady mazo rava mpifaleny sika mpidavaso mpidavaso ndalana Feno dia feno moa ny fandaram-potoana ny Filomary Karavalomanana hatramina tongavany tao Toamasina iny nanome fiofanana ho an'ireo tanora mpizaika ny STK ny tenany ary ny leadership na ny fitarian'olona no nampianarina nandritra izany. Asina Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Ny fatahorana an'Andriamanitra no voaloam-pahendrena hoy ny Filomary Karavalomanana raha nanome fiofanana nantsoina hoe leadership chrétien tany Toamasina nandritra ny zaika be ny STK ao anatin'ny FJKM.
ankoatran'ny toetra manokana tokony ananan'ny mpitarika na ny leader dia mila arahina asa ihany koa ny maha leader hoy ny fampiofanana nataon'ny filomarika Ravalomanana. Discipline tena zatra lehibe dia manana discipline telo sika falafakeliny discipline ko anaty personnellement anao za tia tena tezainy biazina natao batisa inona ny tokony ataorako ny fatahorana an'Andriamanitra zay ny voalohany indrindra matahotra an'Andriamanitra fito amby roapolo amby zato famonina oloko tsy maty antoka misy ana kely ana fafaly tena faly tam'zareo tany ampaniny nandeha nakany dia mita fambolana alotérienne namboarina fa tsy mamono antoko za satria zay ny hira zay ny asa mpanasoavana noho zany hoe tokony anana faharetantsika anana fitiavantsika manao zavatra zay koa nefa tsy maintsy atao amin'ny fitiavana ilay izy fa sady manao zavatra menomenina zavatra mandray zay tsy afa-misaraka amin'ny raharam-pirenena ny tanora sy amin'ny maha kristianina malagasy voalasa kristianina hoy ny filomarika Ravalomanana ary manana andraikitra goavana eto Madagasikara ny leader. Ny leader dia olona manana vision manana vina amin'izao fahasaranana tsy amin'izao fahavazana magavaoka zao tsy hanao andatsany le olona ianao ka teseoseo kory fa ina no azonao atao anampinan'izy ireo ary manana nytraike fa ilaina mba hahafahana manatanteraka zay hoe ina nataoko anampiko anreto vahoaka reto. Raha tsaivina dia talenta manokana ananan'ny filomarika Ravalomanana ity leadership ity ary izany fahaizana manokana izany no nahatonga azy nahazo fanasana manokana anome fiofanana ho an'ireo tanora ny STK ireo ka fanofanana izay nahaliana ireo sokajy taonan'olona rehetra no nataon'ny filomarika Ravalomanana. Iverenantsika kely ny vaovao avy any Kongo satria dia manameloka tanteraka ny famonoana olona niseho tany Kongo ny avy amin'ny antoko tiako Madagasikara araka ny nambaran'ny filohan'ny vondrona parlementaire ny antoko nisy olo-mambahôka fetrarana amin'izafimbololona tamin'ity androany ity tsy voafehy intsony ny krizy eto amin'ny firenena hoy ity sy olo-mambahôka ity ary manamarika izany izozazava mitranga izao hafana amin'ny mpanazavana. Manoloana ny vonolona izay nitranga tany amin'ny distrika ny Kongo io atoandro io maraina io dia amin'ny anarany solom-bahoaka tiako Madagasikara vita tamin'ny anarany tiako Madagasikara no ijoroako eto manameloka amin'ny fomba entitra izany vonolona izany raha mbara amin'ny teny frantsay dia hoe acte de barbarie vonolona toy sanatria toy ny namonomoka raha ny mpitandro filaminana natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany dia interpelenay amin'izao ora itenenana zao satria natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ianareo nefa dia tivitra variraraka zay antony tsy fantatray inona ny antony nampiasanareo basy ary tamin'ny alalan'ny tivitra ho ia teo no namonoana ny mpiraitan'ny razana tany amin'izany distrika ny Kongo zany mi-interpele anareo izahay toraka izany koa ny mpitondra fanjakana tsy rariny izao miara-miombona alahelo izahay amin'ny vahoaka malagasy amin'ny anarany solom-bahoaka tiako Madagasikara ny zavatra toy izao dia tsy tokony hiverina intsony satria ny arahantsika nahita ny tranga tany faritry Akazobe tamin'ny famonoana olona izay raha amin'ny teny frantsay milaza dia docteur après la mort ianareo tsy voavahana reny ny olana efa mikorotana ihany koa na ny sainy ny mpitandro filaminana matongo tranga ny zavatra toy izao dia tsy voafehy intsony fa misy krizy eto amin'ity firenena ity raha araka ny angom-baovao azonay dia roa volana izay tany amin'iny distrika ny Kongo iny no nisy nanjakany tsy fandriam-palema n'izany distrika izany teo ny famonoana ny ampanjaka tany atoerana ary nandritry ny fiandrasam-patiny izany ampanjaka izany no namonoany sasany ihany koa ny renina zaza varira izay nitetetehany jiolahy ka noho ny fahatrarana ny fandrenesam-baovao fatratra voasambotra tao anivon'ny zandary ny namono voaroroy ho namono izany renina zazavarira izany nahatonga ny fokon'olona nanantona tany amin'izany tombony zandary izany mbola tany lavitra tany nefa raha araky ny angom-baovao ihany dia efa tivitra variraraka no nahazo ireo vahoaka ireo amapolipoli ny maty amapolipoli ny maratra tsy azo ekena ny toy izao fa misy ny fepetra entitra tokony raisina misy zavatra tokony ifampiresahana eto amin'ity firenena ity fa misy krizy eto
ninnin'ny olazana ireo mpitondra fanjakana ka amin'ny anarany ho ihany député tiako Madagasikara voafidy tamin'ny anarany tiako Madagasikara anamelohanay izao acte de barbarie ataony ny mpitandro filaminana izao ary tsy ny mpitandro filaminana irery fa inareo mpitondra fanjakana amin'ny akapobeny tsy mahafehy intsony ny fitantanana ny raharaha-pirenena amin'ny akapobeny tsy mahafehy intsony ny atao hoe fifehezana izany hoe tsy fandriam-pahalemana misy eto amin'ny firenena izany. Andrasantsika moa ny mety toy an'iny vaovao atany Kongo iny fa ny mikasika ny fifidianana sy ny raharaha-pirenena amin'ny akapobeny no voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity Zosy Adida ny solotenany antoko politika hoy ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafi ny manara-maso ny fifidianana mba hisiany mangarahara onjalalaina Raneva Manana sy Andry Rakotomalala. Ny ompana betsaka tamin'ny resaka fifidianana sy ny fiainam-pirenena amin'ny fandaharana miara-manonja androany. Anisan'ny noresahan'ny solombavam-bahoaka lantany amin'ny distrika Anatsimondrano Alain Ratsimbazafi ny mahakasika ny fandefasana ireo solotenany antoko politika anara-maso ny fifidianana. Antoka ampangaharara ny fifidianana ity fanara-maso ataon'ny solotenany antoko politika ity. Tsy tokony hisy araka izany ny fanilikiliana atao amin'ireo tsy mitovy firiana politika mpitondra satria dia mananjo sy manana didy anao izany ny avy amin'ny antoko politika raha ny voafaritry ny lalàna. Misy andiny voalaza tsara ao anatin'izany noty zany ny hoe manana fahefana anara-maso ny antoko politika tsirairay an'izay le resaka fandrafetana ny lista électorale zay ary fierana tarozy izy endrena zany na hoe atoko zany afaka ny anara-maso anty lista électorale ity ka anaovana antso zany mpitehitra politika rehetra mba handefa ny solotena tsika zany eny anivon'ny fokotany mba hanamafisana ny raha fifidianana an'izay misy mantsy namana faniry tena tsy lavitra fa nahitao Tsimondrano raha dia misy zany hoe fanilikiliana andreo vahoaka zany izay tsy mitovy loko politika na fijery politika amin'ny fitondrana tsy ampidirina ao anatina lisy mpifidianana ka izany zavatra zany dia tsy zavatra tsy tokony hisy raha tena hametraka tsika an'ilay atsika hoe fifidianana ekeny rehetra ary koa mangarahara izany fifidianana izany. Nilaza kosa ny solombavam-bahoaka Navaradrano fa tokony rosoana ny fikanandom-pirenena mialohan'ny fifidianana raha ny fiatsika ataon'ny mpitondra amin'izao fotoan'izao no jerena dia tsy ho azo antoka fa hangarahara ny fifidianana ho avy. Nasindresaka ihany koa ny mahakasika ny fanoloana ny sefokotany ataon'ny ekipa ny mpitondra amin'izao. Ity fomba ity izay mampamemena ny olo-pirenena maro. Araka ny voafaritry ny lalàna rahateo dia tokony ho fidiana ny sefokotany fa tsy tendrena. Ny mpanao domy dia azo lazaina fa tapina ny domy amin'ity fitondrana ity. Ny nahatongava nety dia ny hoe ilainy io concertation nationale io teny ilainy io fikaonandom-pirenena io eto amintsika satria ny antony raha zao zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena izao dia minonareo ana fa tsisy fifidianana andeha amin'izay loany eto. Efa nitenenina teo ny hoe resaka fanoloana sefokotany sy rehetra io zany anisan'ny tena zavatra tsy azo ekeny io. Tena tsy azo ekeny fa ny any avakadrano nge voasolo daholo. Rehefa ataony koa izy manolana sefokotany reo atao hoe mpikamba ao anatin'ny RD na ny any amin'ny chef district na mera RD baiko menandry zareo le soloy reto satria raha reto fokotany sefokotany tsy mitovy firena amintsika eto na tsy voabaiko tsika reto dia ho sarosarotra ny baikona anazy sady tsara nefa fa resy sefokotany reny hatramin'izay fidin'ny vahoaka eny fotony izy ireny. Tsy misy mandeha amin'ny laony intsony ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena ho hiatran'ny fandaharana miara-manonja. Antony mahatonga ny ekipa amin'ny fitondrana miomana sahady amin'ny alabato amin'ny fifidianana vao avy eo. Anisan'ny manam-pirovizany moa ireny fanoloana sefokotany ireny. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray vaky indray ny disadisa teo amin'ireo mpivavaka ao amin'ny Foibe Jesosy Mamonjy Akorondrano omaly alahady raikitra ny fisamborana nataon'ny mpitandro filaminana ka enina mianadahy no voasambotra nandritra izany izay niakatra fampanohavana androany tetsy amin'ny fitsarana nosy avitra solona be sy Mateo Prince no mitondra izay vaovao izay.
Tokony ho tamin'ny folora sasany maraina nisy andian'olona tonga teo amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy Akorondrano. Olona izay tonga anankirotana ny fotoam-pivavahana ho an-trano nambarany Retim-pino. Tsy nisy hoe iza na iza fa ireo rehetra voatondro dia voasambotra avokoa ny fitantaran'ny Pino hatrany izay nanatro maso ny zava-nitranga omaly tetsy amin'ny tokotany be ny fiangonana Jesosy mamonjy. Na ireo tao anatiny na ireo izay efa taty avelan'ny faritra ny fiangonana dia noenjehan'ny mpitandro ny filaminana avokoa ka vokany ramatoa iray ary vehivavy roa sy lehilahy telo no voasambotra tamin'ny fomba miaro herisetra. Pino mpanatanteraka fotoam-pivavahana tsotra izy ireo ary tsy nandika lalàna kanefa dia nampiarana herisetra ho ny fitantarana natro maso. C'est pour nous, c'est pour nous. Le président qui est le vieux là, ça les polices vont catcher. Les mamans n'ayant ça que un afterna, ça tient à son azur, ça va, mais c'est ma mounouat fafi. Les filles mamans n'ayant ni les gendarmes, malades, na can, ni tunia. Quand on fait que on a pas ça, tout la va te faire ça. Pata pata ni la paix, on a charté la. Ni gendarme favana crescena narakana, sna melana tena tous ma petam les bâtons, t'intérim les pfacha cassette tetia. Ça nous antis na mounz ni zakana nous qui en charuane va voatohatra tsony dia ny ato amin'ny côté Akovato moa zany izao marary amin'izao. Ny totondra ilay manao batra avy any amin'ny pastora reo Morena na me totondro ny tapikandro koa dia nisintona ny telefônina koa io ny telefônina koa simba be potika dia avy eo za efa nitsirara tamin'ny tany mbola misy andeha hamono indray dia za no nanantsony zareo polisie mpanakorotana nefa mariako fa nakasaro nataoko voatifitry ny totondra misy vavolombelona maro dia miantso ny mpitondra fanjakana izahay ny miaramila tompoko tokony hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy hiaro olon-tokana. Oka za fa le olona tena mpanakorotana sy tena mpanimba fiangonana indray ny arova miaramila. Ny maraina teo no niakatra tetsy amin'ny fitsarana nosy izy ireo rehefa avy notazomina tetsy fiadanana ny loharanobavao. Enjana nitady ary tsy hijanona intsony ny tolona hoy ireo Pino na intsy ihany koa ny afatra ho an'ny solombavim-bahoaka Naivra Olodinina. Ampy izay tompoko tsy anaiky intsony izahay, tsy andefitra intsony izahay. Hitantsika ny toy amin'ny manomboka eto a misaotra nandrehatra ny afo fa andao rahantsika mahita ny toyny inona avy ny mahay an'ilay izy. Mpitandro ny filaminana tsy nisy namoan'olona teo a, tsy nisy ny soloky a, tsy nisy nangary posy a, tsy nisy nanao fihetsika hafahafa. Aty janony ny famoretana tompoko jiolahy enjehana, mpangalatsy enjehana fa aza izay mivavaka ao amin'ny fiangonanay tompoko. Tsy manaiky izahay nareo mpanao politika mitsabatsabaka amin'ny raranay Jesosy mamonjy mipetra manomboka androany. Raha toa anao izy tokony any amin'ny fanaovan-dalàna hikatsaka sy anao lalàna anasoavana vahoaka fa tsy hamotika fikambanana ohatra zao tsy mety zany. Raha tsy hivona dia tsy vao izao nisy raharaha fiakarana tribunal ny raharaha Jesosy mamonjy. Efa nisy olona 120 hafa ihany koa voaroa tao alohan'ity tranga omaly ity. Ary efa nisy ny fifanantonana teo amin'ny rotota mikasika ny valim-pifidianana izay miteraka disadisa trany kanefa dia miziriziry hatrany hoy ny fanazavana ny avy amin'ny pastera Raymond ka antony any anjanany ny avy aty amin'ny ankilan'ny nitady raha ny fanazavana hatrany. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety tetsy amin'ny maso ivon'ny États-Unis andranomena ny ambasadoro Amerikanina miasa eto Madagasikara androany miompana indrindra amin'ny fanampinan'ny Madagasikara hiatrika ny tsy fanjari-tsakafo no tena votoatin-dresaka tamin'izany. Jessica Miray sy Manofo Randriamalala. États-Unis mpamatsy vola lehibe indrindra ny Madagasikara mikasika ny tsy fanjari-tsakafo. Hatramin'ny taona 2024 efa mihoatra ny 773 tapitrisa dolara ny fanampina nomen'ny governemanta Amerikanina amin'ny alalan'ny USAID ho fanampina ny any atsimo. Nambarany sampandraran'ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny PAM fa mahery ny 9 tapitrisa ny olona tratra ny tsy fanjari-tsakafo amin'izao eto Madagasikara. Ary ahiny hiakatra hatramin'ny 2 tapitrisa izany ny volana marsa 2024. Mbola kely dia kely anefa ny fanampina voaray any amin'ny distrika sasany. However, humanitarian assistance remains scarce in na izany azy zara raha misy ny fanampina any amin'ireo distrika sasany ka mety eny na hatsahatra mihitsy aza ny fanampina ho an'ny fotrom-piarahamonina sasany. Anome fanampina 20 tapitrisa dolara fanampiny ny governemantan'ny États-Unis amin'ny alalan'ny vahoaka Amerikanina. Anatsarana ny tsy fanjari-tsakafo any amin'ny faritra atsimo sy andrefany Madagasikara. And today we are here to announce an additional 20 million in food security funding. Ambaranay anio ary fa
na $20,000 fanampiny ho an'ny fanjarian-tsakafo izahay akoatra ilay iraika amin'ny $7,700 izay anatin'ny fifanarahana ho fanampiana ny fampandrosoana mandritra ny 5 taona iarahana miasa amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Of this, $10 million will provide emergency assistance through $10,000 amin'io dia ho fanampiana amehana amin'ny alalan'ny Brown USAID miandraikitra ny fanampiana maha-olona ary $10,000 kosa no hanohanana ny fandaharana asan'ny USAID Madagasikara momba ny tetikasa fanjarian-tsakafo sy ny fahafahamiatrika aparitaka amin'ny alalan'ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny sakafo ny ankamaroan'io vola fanampiana io. Manamafy anefa ny governemanta amerikanina amin'izao fa isy fiatraikany goavana indrindra eo amin'ny lafiny toe-karena ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russia na dia heverina ho lavitra ny Madagasikara azy. Ukraine rahateo no mpamatsy sakafo be indrindra ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny sakafo. Eo amin'ny vaovao trangam-piarahamonina kosa indray manodidina ny 7 ny fivarotana may atetsy amin'ny tsena fivarotam-boky Ambojatovo ny aliny sabotsy lasa teo ny tsena akaiky ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena no may harotiky ny aftatiraka nandritra izany manapitrisany ny fantiantoka ho an'ireo mpivarotra. Jessica Miray sy manofo randria malalatrany. Ny aliny sabotsy tokony ho tamin'ny 9 ora no nitrangany loza teto amin'ny tsena fivarotam-boky eto Ambojatovo. Tsy fantatra mazava na tonga ny afo fa efa nirehitra be no hitany manodidina. Fivarotam-boky eo afovoan'ny tsena no nahatonga ny afo. Le famaizana aloha hatreto izany miezaka manontany amin'ny mpivarotra ihany hoe avaiza ny tena netim-boany hatreto aloha mbola hoe ao ampovoany foana aloha ny navaliny zareo fa mbola tsy tena te zareo atao ampavy amfiry fa mifantatra aloha hoe court-circuit izy. Toy izao kosa nefa ny fitantarana mpivarotra iray nahita mivantana ny fiantombohan'ny afo na eny fofona essence izahay mialohan'ny firehetana. Amin'ny tampitso efa ny afo nanomboka andrehatra ato anaty izay fotoana izay dia nahifofona lasantsy be zay aloha. Io lasantsy io izany dia tonga dia naneto eto rehefa antsena rehefa mbola teo antsena izay dia mivoaka kely dia nijerena fa teo ampovoany teto mihitsy ny afo nanomboka dia tsisy azo midirana moa teo tonga nantsona mpamonjy voana dia tonga faran'izay nefa noho izany nefa ny afo tena nandady. Ny afo nandady amin'ny tany rehefa nandady amin'ny tany ny afo tonga dia nandray rindrina rehefa nandray rindrina ny afo tonga dia miditra ao anatin'ny tsena tonga dia miara-may satria boky sy hazo ny ampiasainay azay na tonga ny afo. Andranomasony any mpivarotra may fivarotana anapitrisany maro ny fatiantoka. Tamin'ny fito teo angamba. Nisy ny telefônina zay. Anankitelo zany ny tsenako may perta daholo nefa feno entana valera be daholo ny ao. Ordi, feno ordi ao, feno imprimante ao. Fa tsy fantatra mihitsy izay source nampandoran'ilay tsena. Afaka finavana hoe madame eo tsy fantatra tsony kodisera iteny hoe zao miliara mihitsy ny vidin'ny entako fa tsy hoe million tsony. Hatramin'izay na kely na koa dia efa mivarotra teo sady mianatra mivarotra. Tsara ny mampahafantatra fa manodidina ny 700 ny isan'ny mpivarotra ato amin'ny tsena Ambojatovo. Efa misokatra ny fanadihadiana ataon'ny sampana eloka be vava ahafantarana ny tena nahatonga ny afo. Fa nisy ona trangam-piarahamonina tsy dia fahita firy ihany koa fa tena ka tofoky tany Tsimbazaza teny Omaly. Tovolahy iray no fantatra fa tsy natsiaro tena sy nisehon-javatra hafahafa rehefa nanitsaka bibilava ny afara tamin'ny fanaovana fombafomba ny zava-nisy ho fiarovana ny an'ity tovolahy ity. Michel Rakotorso mialy Ranombana sy Mathieu Prince. Omaly tokony tamin'ny 3 ora tolakandro tovolahy iray mipetraka ao amin'ny faritra mifanilana Katoa samy amin'ny fokontany Tsimbazaza no nisehona zavatra hafahafa rehefa nanitsaka bibilava vokatry ny fahanterany sy ny tahotra tao amin'ny sahy iray tany an-toerana. Niteraka tsy fahatsiarovan-tena teo amin'ity farany ny zava-nisy ary tsy vitan'izany fa mbola nisehon-javatra hafahafa ihany koa izy izay niafara tamin'ny faneren'ny tompon-tany sy ny mponina tao Katoa azy ifona sy hanao fombafomba teo amin'ny toerana ho fiarovana ny ainy. Fantatra mantsy fa namony ainy avokoa ireo vahiny sy ankizy avy any ivelany namony bibilava sy nanota fady tao amin'ny toerana io. Ity tovolahy ity no any velona tao aorian'ny tranga tahaka izao. Ny olana zay lalao baolina ny tandronay tato. Za mipetraka vody azo teto iny dia nisy bandy kely fatsa tamin'ny hazo teo iny dia nisy biby latsaka tsy haiko azy hoe avy dia mipetraka teo izy dia tonga dia nitsahako izy dia avy eo nidakako dia avy eo amin'izay za fanina be dia tsy
ohatsy tsy tafatombona tsony fa tonga dia tsy hoe misy zavatra manitana na ody foana dia koa fa za tonga tany an-trano iny dia ohatsy ny hafahafa be amin'izay dia zay ny tsaro tena tsisy zavatra fantatro tsony tena mety efa adongota teo iny angamba vao tonga saina hoe misy zavatra miteny ana hoe maty ny zavatra nay kilalaonay ohatrohatry zany dia za natahotra be dia tonga dia niverina anakaty fotsiny zay dia nitady olobe teo amin'ny tanàna teo hoe izy angany malala ny histoire an'ity sa ty zay vao natoritorin'olona teo hoe zao atao dia natao le izy. Raha ny filazan'ny mponina tao amin'ny tanàna io dia toerana manana ny asiny sy ny tantarany io toerana io. Araka ny lovatsofina dia toerana fandevenana mpanjaka io toerana io ka maty avokoa izay mamono biby sy manota fady ao. Ireo ankizy sy olona avy any ivelany tsy mahafantatra ny tantaran'ity avokoa no niaran-doza amin'izany. Vao tamin'ny taondasa no nisy zazalahy namony ainy tao amin'io sa io araka ny fitantaran'ny tompo tanàna. Raha ny tantara eto amin'ity toerana misy anay ity zany dia toerana ohatrany misy jinijiny zany izy. Ka eto aminay zany raha vao mahita biby eto amin'ity tanàna ity dia tsy azo kitihana mihitsy ny biby satria amin'ny biby eto amin'ity tanàna anakadito ity dia misy biby tsy fantatra fiviny io. Fa raha ny teto amin'ity saty zao ty resahantsika ity dia efa betsaka ny zavatra nisy teto. Taloha mantsy teto dia nisy an'ity saty mbola tsy azo idirana izy tamin'izany mbola teto vazaha mbola tsy azo idirana ity nisy mena rano anakivalo mipetraka tamin'ity toerana ity. Io mena rano io anefa magaka fa raha ohatra hoe tompo tanàna teratany eto tsy kitihana io fa raha vao vahiny mihitsy zany mandalo ato ka mikitikika zavatra ata dia tsy maintsy erahan-doza ohatr'izay. Ohatr'izany zao teto nisy zanak'olona anankiray misy fasana kely zay eo nakagoavy teo dia avy nakagoavy dia mipipita eo amin'ilay fasana dia mbola naka an'ilay goavy teo amin'ilay nangalany an'ilay goavy ihany nahitany an'ilay masaka be anankiray ilay nohaniny dia mbola naka an'iny dia avy nienan'iny dia nianjera dia tratran'ny pataka ny vodipataka amin'ny faladiany dia iny dia nitondra fahafatesana azy. Io olona io tsy mponina eto fa vahiny kokoa io. Dia izy vahiny zany farako mihitsy raha mbola vahiny ka miditra eto amin'ity tanàna anakadito ity oka tsy hamono biby padanjere eto. Fa ny vahiny tsy malala an'ilay tanàna fa izay tompo tanàna malala ny tena secret any tanàna. Raha azoviana zany ny olona maty teto telo zay ny efa hita zany maty teto. Vaovao ny serasera kosa indray mbola olana eto Madagasikara ny fahazahoan'ny olom-pirenena. Vaovao marina tsy mitanila sy ny fizarana izany eny anivony any vakijery sy ny fiarahamonina eny. Antony tsy rin'ny hevitra teo amin'ireo hafiraisamonim-pirenena vitsivitsy hivondrona hanangana ny sioka na ny serasera iombonana ny olom-pirenena ho kalitaon'ny antota-mbavao. Androany moa no nanaovana fampahafantarana izany sy atitsy amin'ny Azardalena Antaninarenina Mialy Ranomana sy Michel Rakotorso ary Mathieu Prince-Hiatra. Tsy ny olom-pirenena ihany no manana olana amin'ny fahazom-baovao maro-potitra sy tsy mitanila eto Madagasikara, fa misedra olana amin'ny fizarana izany ihany koa ireo fikamanana samihafa eto amin'ny firenena, anisan'izany ny firaisamonim-pirenena. Raha no heverina fa misokatra ho an'ny olon-drehetra tsy ankanavaka izany hoe ianao manjery-pirenena, tsy mba toy izany ny eto Madagasikara satria na andoavam-bola ny fizaram-baovao amin'izy ireny na misy ny sivana isan-karazany. Antony hivondronana ireo firaisamonim-pirenena vitsivitsy anangana ny radio sioka, eo ihany koa ny tambajotra tserasera izay natao hizaram-baovao marina sy tsy mitanila. Androany no nanaovana ny fampahafantarana izany teny Antaninarenina teny. Ny tanjony amin'izany dia afahafahany ny olom-pirenena rehetra zany afaka misitraka zany atao hoe vaovao atotam-baovao izany hoe atotanisa mikasika ny fiainam-pirenena eto Madagasikara sy izay koa hoe ny fiaina avy any ivelany ny resam-pirenena zany. Izay ao anatin'ny firaisamonim-pirenena matetika dia manana olana ihany eo amin'ny fampitana ny vaovao ahafahana mizara izany hoe ny fiainan'ny firaisamonim-pirenena amin'ny asa ataony eny fotony, indrindra moa zany miaraka amin'ny vahoaka malagasy sy ny fanjakana. Matetika ny serasera eto Madagasikara dia eo ampelantanan'ny mpanao politika sy eo ampelantanan'ny fanjakana. Dia mazava ho azy fa matetika le tombotsoa an'ilay mpanao politika matetika no avoitra bebe kokoa noho ny tena le hoe atotam-baovao izay ilainy ny olom-pirenena tsirairay ahafahany mivoatra aloha manatsara ny tenany sy manatsara ny daholobe. Serasera mpanjakana renge dia
tsy maintsy matovola ny firaisamonim-pirenena efa izahay mazava ho azy fa na eo ary ihany fa nampiny omen'ireo mpiara-monina antoka vahiny dia tsy dia manam-bola loatra izahay nefa tena lafo be. Ho tombontsony ny vahoaka malagasy sy ny firenena no anisan'ny antony nananganana ny sioka ho hiatrany ny voalaza. Fototry ny demokrasia raha teo ho nitalehan'ny famoahana no sady mpikambana amin'ny firaisamonim-pirenena ny famoahana vaovao tsy mitanila. Tsy an'ny firaisamonim-pirenena fotsiny izy io fa an'ny olom-pirenena malagasy rehetra izay vonina ny hoe ampandroso anty firenena ity satria voalohany aloha dia ny atotanisy na ara-tsiansa io na ara-politika io na ara-ekonomika io dia ny vaovao dia anisan'ny fototra anankiray raha ohatra izy ka tsy mitanila, raha ohatra izy ka marina, raha ohatra izy ka tena mitady tokoa ny soa-iombonana dia io ny fototra natao hoe demokrasia amina firenena anankiray ary io ny fototra mampandroso ny tsirairay sy ny daholobe mitambatra amina firenena anankiray. Araka ny voalaza hatrany, mbola isy ihany koa ny fisokafan'ny fahitalavitra sioka, eo ihany koa ny gazety an-tsoratra ahafahana mizara sy manome vaovao ireo olom-pirenena hatrany. Raha ampitsomono hanambarana amin'ny fomba ofisialy ny fijoroan'ny sioka. Eo amin'ny pejy maresaka iraisan'ny pirenena mbola mitohy hatrany ady eo amin'ny Israel sy Palestina hatramin'ny androany. Palestinianina 580 faravakely no namony ainy avokatry ny fanafiana nataony tafika Israelianina ary sivily avokoa. Ny akamaroan'ireo lasibatra nandritra ity fanafiana ity. Onjalalaina Ranaivomanana sy Andry Rakotomala. Palestiniana 580 farafahakeliny no namony ainy tany amorontsiraka andrefan'ny Jordanie tamin'ity taona ity noho ny fanafiana nataon'i Israel. Raha ny fanambarana nataon'ny ministra ny fahasalamana Palestiniana dia ity ny isa mavesatra indrindra hatramin'ny taona 2014. Sivily ny akamaroan'ireo niarambona nandritra ny fanafiana anseho na dia nilaza aza ny avy amin'ny tafika Israeliana fa ireo mpitolona manohitoina amin'ny fiarovana ihany no atao lasibatra. Anisan'ireo lasibatra nandritra fanafiana izay ary namony ainy ny mpanao gazety Shiren Abdou Aklen. Ity farany izay namony ainy vokatry ny tifitra nataon'ny tafika Israeliana. Fikambanana mpiaro ny zon'olombelona maro maneran-tany no manameloka ity fietsika ataon'i Israel amin'ny Palestina ity. Toerana maro tamin'ny Palestina no efa nitrangana fanafiana nataon'i Israel ary saika sivily hatrany no lasibatra izany. Mbola mitoetra amin'izao moa ny ady eo amin'ny Israel sy Palestina. Tapitra ny fampalalam-baovao tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny famerinana ny fandarana ahona marina, ny fandarana Global News ary ny fandarana dinika ireo no arahinao aorian'izao fampalalam-baovao izao. Tray Zaladouzène io kosa ny lohatenin'ny horonan-tsarindry amin'izao atolotry ny MBS anao amin'ity androany ity ny sampana fampalalam-baovao kosa mamefotoana anao amin'ny rahampitso indray velomary tompoko.